Aleloia, mbola faly miarabanareo eran-tany aho amin'ny anaran'i Jesosy Tompo anio alatsinainy fahatelopolo ny volana desambra 2024. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, manasanao hiary vavaka amiko alohany hanambarako izay tia ny fanahy masina ambara ampaherezana foy antsika alohan'izao farany taona izao, ary koa zany tena hoe ampitandremany antsika zany alohan'ny isika hiditra amin'ny taona vaovao raha afaka pitso izany. Iara hivavaka isika Tompo. Jesosy Tompo, ianao no Andriamanitra, ianao no lehibe indrindra Tompo, ary tsy misy toanao. Mamindra-fo aminay Jesosy ary mamelany elokay, satria zinona moa izay Jesosy. Tompo malala anandratra anao indray aho, ka oky anao Jesosy andrakotray amin'ny ranao soa izako sy ny ankonako ary ireo zanakao tsiraray avy eran-tany Jesosy. Ka miny anaranao Jesosy no andidiko sy androahako ny asa matin'ny Satana, zanatsipika izay mitady alefa ny anafika anay dia adorako amin'ny ranao zany Jesosy, satria ny ranao dia afy mandevina ka miverany lavaky ny elo izany, tsy manan-kery tsy manam-pahefana amiko, efa resy ny asan'ny maizina satria anao Tompo no ato amiko, ianao no Andriamanitra lehibe indrindra. Ka mangataka aminao koa Jesosy aoka ny fanahy masinao no hiteny amin'ny alalako. Raisy ny kontrola ny tenako fanahy masina satria piasanao aho, piasa tsy mendrika aho, piasa ratsy aho fanahy masina ianao no tsara indrindra. Ka raisy ny kontrola ny tenako fanahy masina satria raha izao ihany dia zava-poana aho. Ka misandrata ianao, aoka ianao anova ny zanakao tsiraray avy, hikasika ny zanakao tsiraray avy, satria ianao rery ihany no afaka manovanay Jesosy. Ka misaotra anao ray, ianao le telo fa iray, ka ny voninahitra dia ho anao rery ihany, hatramin'ny taloha indrindra, tsy ankehitriny ary ho mandrakizay dory. Amen. Ry hava-malala ao amin'ny Tompo, nahita fahitana aho tao anatin'ny fotoam-bavaka izany. Dia tonga zany dia nambarako taminareo zany izay tokony nambara zany, fa tamin'ny tapabolana izany no nahita fahitana aho. Ry havana, zavatra niseho dia tao aorian'ny fahitana dia efa ny zavatra niseho sahady. Noentiko teto aingana ny teniny alakamisy alina izany tao aorian'ny vavaka izay nataoko zany en direct, ny alakamisy alina io. Dia ny zavatra nambarako teto dia momba ny amin'ny fahitana izay hitako. Ary nanambara aho hoe ho be ny olona ho faty alohan'ny faran-taona. Ry havana, ohatrohatran'izay zavatra nambarako, satria nahita aho tanatin'ny fahitana, nambarako teto zany ny amin'ilay fahavalo tsika izany. Afaka inoanao ny video any amin'ny video anankiray fanalefako tany ny amin'ny fahavalontsika anankiray zany, izay tena hoe hitako zany tanatin'ny masony fanahiko teo am-pivavahana. Izy mitsangana dia nampafantary ny fanahy masina tamiko fa hoisy zany ny olona maro ho faty, satria ny antony dia eo amin'ny fanompo-tsampy amin'ilay hoe Noely, eo ihany koa ny amin'ny zavatra hafa, amin'ny toaka, ny amin'ny fijangajangana, ny amin'ny fahalotona isan-karazany, eo ihany koa ny amin'ny zavatra hafa zay ianan'ny olona tsy mendrika natrehan'Andriamanitra. Ry havana, tonga dia ny zavatra niseho ny ampitson'iny. Ny ampitson'iny alakamisy zany hoe ny zoma alina izany, dia nisy zavatra niseho tao Allemagne. Zavatra niseho dia nisy olona anankiray nitondra fiara izy, dia nandona izany olona maro be tao anatin'ny fotoana ny hoe marché de Noël, satria ny aty zany ty ampitan-dranomasina zany dia ny ataon'olona zany dia misy hoe toerana hoe tsena anankiray na hoe magasin be anankiray zany les centres commercial reny dia ho an'ny fotsiny zany ny amin'ny hoe Noely. Ry havana, zavatra niseho ny zoma alina zany taorian'ilay alakamisy alina, nahitako ilay fahitana, dia nisy rangahy anankiray nitondra fiara izy, dia nanitsy izy zany, tonga dia nidominy izany olona maro be tamin'ilay toerana misy an'ilay marché de Noël. Ilay toerana dia ohatran'ireny hoe le tsena eny ivelany izany. Ohatra hoe raisitsika ohatra hoe amina arabe zany, satria ohatray mantsy ny aty
arabe zany no raisin'olona zany dia atao tsena daholo zany le izy ohatra hoe asabotsy io na ohatra hoe latsinay zany io na zay andro angalan'izy ireo anazy. Dia zavatra niseho tonga dia nandeha mafy be ilay fiara dia nandona olona 200 mahery, ry havana olona 5 no maty ary koa 200 teo eo naratra. Mbola nisy zany tao anatiny hoe tsy fantatra hoe ho faty sa ho velona. Ry havana zay zavatra niseho ny azoma tao aorinany fahitana zay hitako zany ny alakamisy alina. Dia vao omaly any koa, omaly 9 Desambra, tany amin'ny tany sinoa, tany anankiray zany dia avion anankiray, avion lehibe, izy hoe ho tonga zany amin'ilay toerana dia tsy tafajanona tsara zany ilay avion tamizy tonga teo amin'ilay aéroport fa accident zany no niseho. Ry havana 770 ny olona maty, 770 ny olona maty vao omaly zany. Efa nampitandrina antsika tompoko ny fanahy masina mba tena hitandrina mafy isika. Mbola tsy tapitra akory izao ny taona dia maro be ny olona maty. Ahoana ny toe-panahinao araka an'Andriamanitra? Tena efa vonona va ianao eo amin'i Jesosy? Sao dia mbola ao anatin'ny fanomanana fety ny faharatsiana izany? Sao dia zavatra hafa no homaninao ao? Sao dia anao fiainana maloto no homaninao ao? Ry havana, ny farantaona dia tokony hoe na anao fety ianao dia tokony ataonao ampitiavana eo anatrehan'ny Tompo ary koa fifaliana mba handrasana ny taona vaovao, ary indrindra ny amin'ny fivavahana, ary indrindra mila mivavaka. Tokony vavaka no atao, mangataka ny fiarovan'ny Tompo ary koa miezaka miova mba ho mihatsara trany ny fiainantsika tsiraray avy, mba ho soa ny fiainantsika amin'ny taona ho avy. Ry havana, mbola hiverina eto aho anambara ny amin'ny zavatra nampahafantariny ny fanahy masina tamiko, ny zavatra hiseho amin'ny taona ho avy. Ry havana, mbola miandry fanamarinany bebe kokoa aho, satria tsy maintsy mitandrina mafy aho raha hiteny amin'ny alalan'ny fanahy masina, satria tsy azo vazovazian'Andriamanitra fa izay ahafafy ny olona ihany no hojinjainy. Ka aoka isika tompo hitandrina mafy dia mafy ny amin'ny fanahintsika. Aoka isika hiomana, enganie mba tena hiova homendrika any Tompo isika tsiraray avy vao hanitsaka ny taona vaovao. Aoka isika mba ho masina anatiny sy ivelany eo anatrehan'i Jesosy mba ho tonga any an-danitra. Ry havana, aoka ianao handray ny ten'Andriamanitra ao boky ny mpitory teny. Iny omeny fanahy masina teo afaka vakianao ny 7 manambara ny amin'ny mitovy avokoa ny hafaran'ny olona rehetra. Tsy maintsy ho faty isika, tsy maintsy ho faty isika. Ka ho aiza ny toerana ho isin'ny fanahintsika? Ho any an-danitra va sa ho any amin'ny afo be? Ry havana, mandrakizay izany tsisy fiafarany. Mahereza Tompoko, aoka hiova olom-baovao eo anatrehan'ny Tompo isika mba ho tafiditra any an-danitra, mba hiainao antsika Jesosy, satria rehefa manota isika na hoe mpivavaka aza dia tsy mihainao antsika intsony ny Tompo, dia vitatreo ny amintsika, vitatreo ny amintsika. Ka ny fahavalo dia mamono ny fahavalo, satria tsisy fiarovan'Andriamanitra intsony, dia mamono ny fahavalo. Aiza nalean'ireny fanahiny olona maro be ireny? 770. Eo ihany koa ilay anankidimy tao en Allemagne. Ry havana, tia antsika Jesosy, mbola miantso antsika izy. Mifoha aza Tompoko, aza tao vazivazy ny fanahinao. Mahereza Tompoko ao amin'i Jesosy irery ihany, mijoroa, miasa, aoka hiova isika mba ho tafiditra ny lanitra. Ry havana, izay ny anio nampaherezako anao foy dia foy, fa enganie ka tena hijoro tsara isika tsiraray avy, dia enganie ka raha ho tody
amin'ny voalohan'ny taona isika dia aoka mba ho masina amin'izay, aoka mba ho mendrika amin'izay eo anatrehan'i Jesosy mba hahafaly ny tompo. Mahereza daholo tompoko ao amin'i Jesosy irery ihany, vonaitra dia ho azy irery ihany, hatramin'ny taloha indrindra sy ankehitriny ary ho mandrakizay doria. Amen.